Dia fahameravana rehetra tonga somatsara eto amin'ny chaîne androany. Voalohany indrindra aloha dia laksiny be dia be satria taraiky ity vidéo ity sady efa elaela ihany izay tsy nanao vidéo. Fa dia misaotra betsaka anareo mbola mijanona eto amin'ny chaîne na izany ary. Dia faharoa manarak'izay fahameravana rehetra izay vao nisabone tamin'ny chaîne tonga somatsara tonga soa eto amin'ny chaîne Michou. Dia androany zany araka ny hitanareo amin'ny titre dia ampisehoanareo zany hoe ahoana ny fomba fividianana ny teint ny fond de teint anao zany hoe ny lokon'ny fond de teint izay mety aminao. Fanontaniana fomba fametraky ny olona anazy hoe ahoana fomba fividianana ny fond de teint ho an'ny gasy. Dia tiako marina voalohany indrindra aloha tsy voatery ho an'ny gasy ilay izy satria be dia be ny olona izay mitovy volon-koditra amin'ny olona malagasy ohatran'ny hoe filipino zao ohatran'ny hoe polonesiana, ny indonesiana, misy betsaka mitovy volon-koditra amin'ny gasy zany. Dia tsy dia any loatra ny ametrahantsika an'ilay titre fa apetrakantsika fotsiny hoe ahoana ny fomba fisafidianana ny fond de teint, ny lokon'ny fond de teint izay mety aminao. Dia eto zany zako nisy an'ity zavatra kely ity ny imprimeko dia mba anapiako anareo. Dia nataoko marque na brand izay misy any Madagasikara zany ilay izy. Dia henoko hoe misy ELF any dia misy Maybelline bien sûr, misy L'Oréal. Dia izay zany no asehoko anareo androany. Ok, so asehoko anareo sary voalohany angambany dia ny ELF. Rehefa mankany an-tsena zany ianao ka mijery an'ilay tavoahangy amin'ilay fond de teint dia misy karazana anarana ohatran'izao ilay izy na eo amin'ilay tavoahangy eto na ato ambany ato na eto ambony. Dia jerevanao ohatr'izao zany zao ny ELF dia misy karazana anarana maromaro. Dia hitanao eto tsara hoe ito ny fotsy indrindra dia ito no somary matroka indrindra. Dia ny eto ampovoany no ny teint malagasy. Reto ampovoany reto ny anarany bof, caramel, allemande. Tamin'izahako nividy fond de teint ELF zao dia ilay caramel somary matroka loatra ho anahako. Dia ny caramel zany tsara indrindra raha ohatra ho an'ny gasy. Misy koa afaka mividy bof ianao dia ny allemande raha ohatra ka somary tena matromatroka ny volon-koditrao dia coco. Fa tsy mahazo mividy an'ilay porcelaine mihitsy aloha zany ianao satria porcelaine dia tia fotsy be ity. Fa raha ohatra mividy porcelaine ianao dia lasa ohatra matoto ny tarehinao. Dia hoazavaiko anareo ihany izay rehefa atsy arindrina atsy satria anao démonstration za izay mahatonga ny tarehiko tsy misy fond de teint amin'izao fa masoko fotsiny misy maquillage amin'izao. Dia eo amin'izay zany ianao hoe ny any an-tsena matetika tsy haiko ny any dahako raha milamina be ohatran'iny ilay fanaovany an'ilay couleur ilay loko na mikorotakorotana dia ianao fotsiny misafidy. Ok, ny point voalohany aloha raha ohatra ka somary mba au qualité ilay toerana andehananao hividiananao maquillage dia tokony ilay olona miasa ao tokony mahay mampiseho anao hoe ohatr'izao ilay izy zany misy testeur zany misy zavatra fanoharana zany afaka hijerena hoe ity mety aminà na ity tsy mety aminà. Dia afaka mampianatra anao koa izy hoe ohatr'izao. Izay aloha zany voalohany indrindra sady izay koa ny tsara indrindra hoe misy olona manampy anao. Fa tamin'izahako mividy ny fond de teint voalohany aloha tsisy olona nanampy anahako fa mijery vidéo be dia be amin'ny YouTube fotsiny. Dia ny raha faharoa zany raha ohatra ka tsy misy olona manampy anao dia ny azonao atao alainao ilay bouteille maquillage dia apetraka eto. Izany hoe jerenao ilay izy raha mitovy amin'ny
lokon'ny tendanao sy ny tarehanao. Jerenao ohatr'izao zany hoe ohatrany ahoana ilay izy, dia mitovy ve sa tsy mitovy. Dia mila mividy loko roa samihafa, izany hoe lokonao mandritra ny andro ririnina sy ny lokonao mandritra ny andro mafana, satria mety miova kely ny lokon'ny hoditrao rehefa mafana ny andro, masoandro, sy rehefa ririnina mangatsiaka. Dia indraindray koa mila afangaro ny loko anankiroa izay vao afaka mahazo ny lokon'ny teintanao. Dia somary manao recherche kely zany satria tsy voatery hoe vao manandrana dia tonga dia ao ilay izy, tonga dia mety ilay couleur. Mais bon, raha ohatra moa ka hoe vao manandrana ianao dia mety ny anao, dia arabaina fa tena mahafinaritra zany, fa tsy maintsy manao fanandramana vitsivitsy raha ohatra ka sahirana kely ianao, fa tsy atao mahakivy zany fa izay ilay resaka maquillage izay, fanandramana, somary lalao, sy ohatr'izany daholo. Dia ilay nampisehoako teo zao Maybelline Fit Me, ohatr'izao indray ny couleur Maybelline. Dia izay foana zany tadidinao eo ampovoany foana zany ny loko izay mila fisafidiana raha ohatra ka mivolokoditra ny gazy. Dia ohatra zao Maybelline misy numéro ny anazy fa misy anarana koa ilay izy ao ambadika, izany hoe numéro ety aloha, hitanao ohatr'izao eto aloha, dia ny anarana ato ambadika misy hoe ny anarana eto raha eto izao pure beige pur fond de teint eto ambadika eto zany. Dia sura fa misy an'ity koa Madagasikara. Dia jerena eto indray zany izao ilay numéro, raha ohatra ka ilay milamina ilay izy dia tokony ohatr'izao ny filaran'ilay numéro, fa raha ohatra ka tsy milamina ilay izy dia indrainao fa manao ny recherche kelinao ianao zany, fa ohatr'izao indray no tokony filarany. Dia numéro 210 ny aty amin'ny sisiny indrindra, dia numéro 355 ny aty amin'ny matroka indrindra zany. Dia arak'ilay lazaiko ny volokoditry ny gasy dia eto ampovoany. Dia aleo jerentsika hoe inona ilay eto ampovoany. Eto ampovoany amin'ity Maybelline Fit Me toy izao 230, 310, 315 sy 325. Eto anahako eto izao 235. Indraindray zareo manao repackaging, dia dikan'izay misy formula kely hovain-jareo, dia ilay numéro koa somary miova, fa ianao zany izay foana ny ilainao jerena hoe inona no matroka indrindra sy inona no marefy indrindra, dia ny eo ampovoany foana zany no mila jerenao. Sy papa kely izay asehoko anareo ohatrany dia misy fond de teint maromaro izao tiako asehoko anareo, sy ny fond de teint tsara indrindra izay hitako amin'ny tony marika tony zany, dia ny L'Oréal True Match Foundation, fond de teint True Match zany no tena tiako aseho anareo. Ity ny faharoany vitanako an'ity fandroany, tiako marina betsabetsaka ihany ny fond de teint ananako sy andramako ho an'ny videoko. Ity zany ny tena hoe tiako izay zany tena tiako lazaina. Dia ilay True Match zao ny anahako True Beige. Dia raha ohatra zany ianao mitovitovy volokoditra amiko dia True Beige no vidinao. Raha ohatra ianao somary matromatroka ny tarehanao dia somary miverina ny matromatroka no True Beige ianao. Raha ohatra ianao ka hoe efa manana fond de teint hoe tena iny tena tsara be aminako, iny couleur iny tena iny foana zao mila vidiko, fa dia hividy marika hafa dia azonao atao tsara no mitondra an'iny any amin'ilay fivarotana izay vitananao fond de teint marika hafa, dia ampitovizinao eo fotsiny ilay tavoahangy hoe ty Fit Me, ty L'Oréal, ty Maybelline, mitovy ve ilay couleur, mitovy ve ilay loko sa tsy mitovy. Ito zao matroka kokoa dia ity somary fotsifotsy, fa mitovy ve ilay couleur sa tsy mitovy, dia mety aminavy ilay izy sa tsy mety. Jerena daholo ity sy ity zao mitovitovy, dia ity sy ity zao ity somary matroka, dia ity somary
malefaka fa jerinao ihany koa hoe izay ilay lazaiko izay hoe indraindray mila afangaro ny loko anankiroa satria marika rehetra tsy mitovy foana ny tsy voatery hitovy foana ny loko meny dia indraindray koa ianao ilay hoe lasa may fotsy lasa may mainty dia hiditra amin'ny demo amin'izay tsika dia ataoko amin'ny tarehiko ankavanana zany zao ilay L'Oréal Too Much dia ataoko amin'ny tarehiko ankavia ity CoverGirl ity CoverGirl 205 izay tena fotsy be loatra amiko dia hitantsika hoe ohatrany ahoana ny fivoakany. Ialako tsiny mitongilana ilay caméra fa tena mbola tsy mampiasa tripod mihitsy aloha amin'izao fa tena mbola mikorotana tena atao trano. Dia ohatrany mahazatra dia atao amin'ny tanana ohatr'izao aloha ilay fond de teint atao kely aloha dia ampiana rehefa ohatra ka mila ampiana. Misy fitaratra eto raha ohatra ka hoe gaginareo iny mahatonga mijery ambany foana. Tsy adino ny tenda. Dia izay dia vita ilay fanosorana fond de teint. Dia hitanareo fahasamihafana amin'izao hoe ito misy fond de teint dia ito tsy misy. Dia andrambantsika amin'izay zao ilay anankiray izay fotsy loatra amin'ny tarehiko. Dia adinoko ilazanareo fa raha ohatra menatra ianao mametraka an'ilay fond de teint eo akaikin'ny tarehinao eto rehefa manao an'ilay fanoharana dia afaka atao amin'ny tanana ohatr'izao koa hoe mitovy amin'ny lokon'ny tanako ve ilay izy sa tsy mitovy. Dia amin'ny tananao moa zany mety hoe somary matromatroka kokoa noho ny tarehinao fa izay no manakaiky indrindra amin'ny fanoharana zany raha ohatra ka tsy tianao atao akaikin'ny tarehy ilay izy. Tsy haiko na hitanareo eto sahady hoe tena ohatra matotoa ny tarehiko hoe satria ilay fond de teint tena tsy mety amin'ny couleur-ako. Ny couleur-na fond de teint ohatr'izao zany ny tsara anaovana atao highlighter fa tsy atao amin'ny tarehy iray manontolo. Okey, tsy haiko na ho hitanareo amin'ity lumière ity na tsy fa ito izao ilay fond de teint izay lokon'ny hoditrako ity ilay L'Oréal. Dia ity ilay fond de teint izay fotsy loatra aminahako. Sûr fa hitanareo tsara ny fahasamihafany tena hita tsara ny fahasamihafany. Tsy hivoaka ny trano ohatr'izao kosa aloha za fa izao ilay izy. Ito fotsy loatra aminahako dia ito ilay tena izy. Dia engany mba nanampy kely anareo ihany ity vidéo ity na dia kely fotsiny arany alongany mahafaranako eto ilay izy dia hamafana ity raha ity dia hanolo anazy amin'ilay tena izy fa ohatrany mampamebe izany tarehiko izany. Fa dia misaotra betsaka anareo rehetra nijery dia aza misalasala mametraka fanontaniana ihany raha ohatra ka mbola misy zavatra manitikitika anareo, mbola nisy vidéo izay nangatahanareo anankiray ihany koa mbola tsy nataoko fa ho avy ilay izy fahazamanay. Dia misaotra betsaka anareo nijery dia amin'ny manaraka indray veloma daholo.